Isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny famindram-pony sy ny fahasoavana izay atolony antsika isan'andro isan'andro. Raisitsika ho tombotsoa hatrany ny miaina ao anatin'izao fampaherezana izao satria afaka mandray hery ara-panahy isika. Ilay lohahevitra izay mahakasika ny hoe miaina ny fahasoavana izay hatrany no mbola iarahantsika ka nafahantsika nahita talohan'izao fa ny fahasoavana izay raisina avy amin'Andriamanitra dia mitondra antsika manomboka any amin'ny fahatsapana ny tsy fahatanteran-tenantsika ka miaiky heloka isika ary mitaona antsika handray ny fibebahana marina avy amin'Andriamanitra avy amin'ny alalan'ny antony manosika tena izy ary tonga hatrany amin'ny famelan-keloka izay mitondra fiadanam-po. Koa hiditra indray isika amin'ity fotoana ity toy ny izay efa hitantsika teo aloha zany ny amin'ny lohahevitra manao hoe miaina fampihavanana araky ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamintsika. Alohan'ny rosotsika ny amin'izany lohahevitra izany ary asaiko ampitiavana ianao mba hiombona amin'ny vavaka izay ho tononona. Vavaka isika tompoko. Isaoranay hatrany tompo ny fahafahanay mbola mifampitrotro am-bavaka. Mifampizara ihany koa ny teninao izay sitraka indrindra mba hanankery hiasa ato anatinay tsirairay avy. Nananay fiadanam-po no ny famelan-keloka ary hanomana ny fomam-pananay. Tonona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fahasoavana izay afahantsika miaina fampihavanana avy amin'Andriamanitra araky ny fanekena. Azo ambara fa tombotsoa mandrakariva ny miaina izany fampihavanana izany. Andeny ho fitiniko aminao tsotra araky izao vakiteny izao izay fampihavanana ambara eto Korintianina faharoa toko 5:7-8. Mivakitry izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa zay izany rehetra zany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompona fampihavanana. Dia izao Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahadisoany ary efa napetrany taminay ny teny fampihavanana. Zava-dehibe izany teny izany satria ahoana aro ianao? Andriamanitra mihitsy ao amin'ny fahasoavany no manao dingana mampihavana ity tontolo ity ary ao anatin'izany izy aso ianao amin'ny alalan'i Kristy. Tsy vaovao amintsika ny fomba fiasan'Andriamanitra hoe Kristy tonga nofo mba ahafahana manavotra ny tsy fahatanterahany maha-olombelona. Ao amin'ny Kolosianina toko 1:7-20 dia manambara fa sitraky ny ray ho ao amin'ny Kristy ny itoeran'ny fafenoana rehetra sady izy no nampihavana ny zavatra rehetra taminy. Zava-dehibe zany. Ary voambara ihany koa fa ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovana fampihavanana. Ary fampihavanana io dia fampihavanana ny tany sy ny lanitra manontolo. Tsapanao ve ny tombotsoan'izany hoe Andriamanitra mihitsy no mampihavana antsika aminy? Raha isika manko no nandrasana hampihavana antsika amin'Andriamanitra dia efa lasa lavitra loatra isika ny amin'ny faniriana sy ny fankafizana ny eto amin'ity tontolo ity. Tsy afaka miala amin'izany izaso ianao satria mahatsapa filana eto isika ary mankamamy an'izany. Misy tsy maintsy afointsika nefa izany ka raha tsy Andriamanitra no manao dingana fampihavanana dia taraiky eto zaso ianao ary mamikitra satria izany no efa nahazahoantsika tsirony. Isaoran'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavany fa izy no manao ny dingana voalohany. Ary asaiko manokana ianao amaky ao amin'ilay Korintianina faharoa toko 5 izay efa namakitsika ny ampahany teo. Korintianina faharoa toko 5 ka ny 9:20 izay teny fanamafisana nataon'i Paoly apôstôly mba ahafahantsika mahatsapa manokana an'ity fampihavanana izay ataon'Andriamanitra ity.
Zao ny voambara Korintianina 4:5 ka ny 9:20. Koa dia iraka solon'ny Kristy izahay, toan'Andriamanitra mampangataka anay aminareo solon'ny Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ne ianareo izay tsy nalala ota nefa natao ota hamonjy atsika mba ho tonga famarinan'Andriamanitra ao aminy koa isika. Ry havana malala, nataon'Andriamanitra ota mihitsy ny tenany tao amin'ny Jesosy Kristy. Zay le hoe ny fahasoavana dia ny fanaovana izay tsy mendrika any Kristy fa mendrika atsika, dia ny fahafatesana natao taminy zany mba ho azo atao amintsika kosa izay mendrika an'Andriamanitra. Zava-dehibe zany fa tombotsoa noho ny fampihavanana, ary miantso atsika izy manao hoe mihavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Mivantana amiko sy aminao zany antso izany, satria raha ny fanekena ny resana, mbola tany amin'ny Genesis 5:1 dia milaza izy manao hoe tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'ny Jehova tamin'ny fahitana ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama fa izany ho ampinganao sy valipity lehibe indrindra ho anao. Notohizan'Andriamanitra izany fomba fiasa momba ny fanekena izany, satria Andriamanitra rehefa manao fanekena, isika moa zany dia mahafantatra fa ny fanekena dia atao amin'olona andaniny sy ankilany, anankiroa zany farafahakeliny, dia afaka mihoatra ihany koa zany. Fa izao amin'ny fanekena anankiray izay atao dia misy ny anjarany tsirairay avy ny ankilany sy ny ankilany. Fa rehefa Andriamanitra no nanana hevitra ny amin'ity fampihavanana ity dia foto-kevitry ny fanekena no nitondrany azy. Ka izao tonga dia izy no nanao zay rehetra azo anatanterahana ny fanekena. Zany hoe tonga dia mitanterahany zany. Ny anjarako zany sisa dia ny manaiky fotsiny, satria na ny atao hoe fandraisako anjarany amin'ny fanekena io aza dia efa nivitain'Andriamanitra. Alaivo sary an-tsaina ane zany ao amin'ny Jeremia 2:30 ka ny 9:40 dia milaza toy izao hoe hanao fanekena mandrakizay aminy aho, dia ny tsy hitsaharako amin'ny fanasoavako azy, ary ny fatahorana ho Jehova dia ataoko ao am-pony mba tsy hialany amiko. Hitantsika amin'izany fa na ny fomba amikirantsika amin'Andriamanitra aza dia efa nomeny noho ny fahasoavana ao anatin'ny toe-tsainy ny fanekena. Zany no atao hoe fahasoavana ry havana malala, fahasoavana izay ahafahako sy ahafahanao miaina fampihavanana. Antso no atao amintsika mihavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Andeha ho raisiko, andeha ho raisintsika, andeha ho raisa ho antsika manokana izany antso izany. Ka ny fampihavanana izay nataon'Andriamanitra araky ny fanekena tsy nitaky tamintsika na inona fa mandray fotsiny isika toy ny hoe mandray vita isika. Linany amin'izany ve ianao? Fa tiako ny hitondram-bavaka izany ankehitriny mba ahafahako sy ahafahanao mandray ilay antoka ovakitsika farany alohan'ny vavaka, ny Hebreo 7:7. Hebreo 7:7 ka ny 2:20 izay misy fanambarana manokana fa raha natao zany fanekena izany dia tsy fanekena mandalo fotsiny. Raha natao zany fanekena izany dia tsy hoe nankinina tamin'ny sika voafetra ny fataterahana zany fanekena izany, fa noraisin'Andriamanitra tanana ny fanekena. Hebreo 7:7 ka ny 2:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tahaka izany koa no nanaovana an' Jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Alaivo sary an-tsaina fa mbola Andriamanitra indray no miantoka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany fanekena tsara lavitra izay natao tamiko sy taminao zany. Maro ireo fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ireo patriarka tany aloha tany, tamin'ireo taranak'Israely, fa tsara lavitra no nataony ho aso anao, ary Jesosy Kristy no miantoka izany. Ivavaka isika. Raha ny tsara indrindra izay ny an-danitra ao misaotra anao zahay. Tombotsony amin'izao fiainana mandalo sy voafetra izao, ny fampihavanana izay entsoina ho anay tsirairay avy mba ho ekena. Mampianara anay Tompo hahay handeha amin'ny fahasoavana iaina izany, hahay mandray ny fampihavana
manaiky izany fampiavanana izay ataonao izany. Ahita ny tombontsoa ara-panahy anatin'izany anie izahay, ka hifandanja ny fiainanay ara-nofo sy ara-panahy satria ianao no mandray an-tanana sy miantoka izany. Misaotra anao izahay noho izany fa tonona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Amen. Saorantsika mandrakariva Andriamanitra ary manasa anao indray mba ho tafaraka eto amin'ny fotoana toy izao mandra-peona tompoko.